Nisokatra nanomboka androany ny atrikasa izay karakarain'ny CENIT ary hampihaonana ireo tonian-dahatsoratra sy ny talen'ny fanoratana eo anivon'ny orinasa-tserasera misy eto amintsika. Manana anjara toerana lehibe amin'ny famahanana krizy ary manana andraikitra amin'ny fitoam-pifidianana mialohan'ny fifidianana ao anatin'ny fanaovana fampelezan-kevitra mandritra sy aorian'ny fifidianana amin'ny fampitam-baovao araka ny nambara ministra ny serasera ary nandritra ny lanonana izay nitanterahana androany teny amin'ny CENIT. Nambarany fa ahafahan'ny mpanao gazety manatsara ny fampitam-baovao mandritra ny fitoam-pifidianana dia zava-dehibe ny sy ny fiofanana sy ny fifampizarana traikefa eo amin'ny tompona andraikitra eny anivon'ny orinasa-tserasera. Une action de renforcement qui est indispensable pour responsabiliser davantage les médias malgaches pour la bonne marche du processus électoral en cours. Étant entendu que les médias sont des acteurs clés dans tout processus électoral de sortie de crise. En effet, ils pourraient contribuer à l'apaisement, comme ils pourraient également déstabiliser la situation. Notsim-pian'ny solotenan'ny OIF kosa fa entina namafisana antraikefa amin'ny fampitam-baovao miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana ity atrikasa izay tanterahana nanomboka androany ity. Ny filohan'ny CENIT kosa dia nilaza fa ny fampitam-baovao no fantsona ara-dalàna ivoahan'ny vaovao ary ilaina ny anana ny mpijery, ny mpamaky ary ny mpiain'ny fahatokisana amin'ny vaovao avoakany. Nambaran'ny filohan'ny CENIT fa anisan'ny mpiara-miombon'antoka amin'ny fanatanterahana ny fifidianana ny mpampahalala vaovao. Androany dia anisan'ny fanaova-tsony mpiara-miasa teo amin'ny ministeran'ny serasera sy teo anivon'ny CENIT. Protocole d'accord, izany fanamafisana fiara-miasa izay varavarana Nisokatra ho anay CENIT eo anivon'ny ireo sy ny televiziona malagasy. Izao fiara-miasa izao fanaova-tsony fiara-miasa ataontsika malagasy. Marihana fa manohana ny CENIT amin'ny fanatanterahana ny fiofanana ny OIF sy ny COI ary ireo vondrona ireo dia nandefa manam-pahaizana hizara traikefa malagasy mandritra ny fihaonana. Ny tonian-dahatsoratra sy ny talen'ny fanoratana eo anivon'ny orinasa-tserasera miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana no natsoina tamin'ity atrikasa izay hitoetra amin'ny 29 janoary ho avy izao ity.